fifidianana olona, nisy fizaram-bola na azo fandrahonana ny mpividy vaventy ho ny safidy. Mpividy vaventy tao Antsirabe niara-ny tsindry nandritry ny fifidianana. Vidim-bary eny an-tsena tsy voatazona ho 500 ariary ny kapoaka ho ireo mpivarotra. Miraba tompoko lasy tompoko vavy amin'ity zoma raiky ambin'ny 10 Desambra 2024 ity ankalazaina ihany koa ny itsika rehetra manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao faraparan'ny herinandro izao. Asainay ampitiavana sy ampanajana ianao toetra iaraka amin'ny BS hatramin'ny farany. Tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia misongadina ny vaovao amin'ny resaka sosialy fa dia misy amin'izao ny fidinana ifotony ataony eo anivon'ny ministeran'ny varotra manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana indrindra moa ny vidim-bary eny an-tsena. Nanambara kosa nefa ireo mpivarotra nanaovan'ny mpanao gazetiny MBS fanadiadiana fa tsy afaka apidina ny vidim-bary izy ireo raha tsy midina ny anipotiny izay anaovan'izy ireo sy akana ny vary. Fanadiadiana Injavandre Maefa tamin'ity androany ity teo amin'ny rindratsary ny Mathieu Princy. Mbola sarotra ho an'ny ankamaroan'ireo mpivarotra eny an-tsena ny fampidinana ny vidin'ny kapoakam-bary ho 500 sy 500 ariary. Mbola tsy latsaky ny 500 sy 900 hatreto ny kapoaka raha toa ka 700 ariary ny ambony indrindra. Tsy afaka niditra fantiantoka izahay hoy hatrany ireo mpivarotra satria tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ny fanapa-kevitra raisin'ny fitondrana. Farakaraka ny akana azy fa raha mora ny akana dia mampidina foana zay fa zay tsy makafatra be zany. Fa ty zay koa mba maika lotona le volana fa tsy janona amin'ny ela be. Fa le stock tsisy misy na lainara zao tsy manana stock. Mbola tsy midina le eny anosy ny akana azy. Dia zay mahatonga ny mbola arak'izay akana azy ihany ny varotana azy matsy. Raha maka 100 dia mivarotra 200 arivo zay aty. Dia raha mandray indriny izany dia tokony any amin'ny grossiste anosy be sy le any amin'ny izy tokony mampidina azy voalohany. Zay vao midina ny aty rehefa midina ny any. Mahatonga ny vary mbola tsy midina zao anapotony zao mbola lafo nefa raha tokony anidina io dia manjary lasa maty atoka be. Tokony mbola tsy hidina izy io raha tsy midina nafakanay. Zay mahatonga ny mbola ohatr'izao. Ny mahagaga dia hanafatra vary avy any ivelany ny fitondram-panjakana malagasy amahana io olona ny vidim-bary eny an-tsena io. Fa tsy ireo tantsaha sy mpamboly eto amintsika ve no tokony hotohanana amin'ny famokarana. Hatraty dia mbola tsy tazany maro ny faraisana ndraikitry ny eo anivon'ny Sambva manoloana ny fako misavovona Iran'Antananarivo renivohitra. Nano ny heviny momba izy indrindra androany ny mpanolontsaina tamin'ny anarany Antokotiko Madagasikara eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Germaine Menjanary nanao ny fanadiadiana eo amin'ny sariny Mano Randemalala. Nanenjehana mafy ny ben'ny tanàna na Lalao Ravalomanana. Nandritra ny tantanany ny commune urbaine Antananarivo ny resaka fako teto Antananarivo renivohitra. Nataon'ny mpitondra ankehitriny ho fitaovana nambabona ny mponina Antananarivo mihitsy aza izany. Nandritra ny fampelezan-kevitra ben'ny tanàna ka nanaovana fihetsiketsehana goavana tamin'ny 14 ny volana Desambra 2024 izay nampirantiana ireo fiarabe sy fitaovana maro samihafa mba ho ampiasainy Sambva. Amin'izao fotoana izao mivangongo ny fako eraka Antananarivo. Ahina tanteraka ny purany aretina toy ny pesta vokatr'izany. Indrindra fa ao anatin'ny vanim-potoana ny firotsahan'ny orana izao. Raha marina raha jerena dia 120 tompony fako. Fa saingy miben'ny tanàna amin'izao fotoana izao dia nilokaloka mihitsy fa madio Antananarivo amin'ny resaka fako. Aleo ny fako fa maimbo Antananarivo. Zay eto zany zay manolo-kevitra azy an'izay. Maimbo Antananarivo mitombo ny aretina. Avitra ratsaka ny orana. Dia aleo ny fako. Nitokana ny mponina tao Ankazo commune Lalasoro androany noho ny fahatapahan-jiro lavareny satria dia efa herinandro maromaro zao no ny aina tao anatin'ny fahatapahan-jiro ny mponina tao an-toerana raha ny loharanom-baovao azo avy any an-toerana dia nisy nangalatra ny anjon-jiro sy ny taribita ao amin'izany toerana izany. Noho izany dia manao antsoava amin'ny jirama ireo mponina izay anihery nafahan'izy ireo nampita ny afatra. Fanadiadiana Iravirazafy Mahenina sary ny Andry Rakoto Malala. Ny 20 Novambra teo no nanomboka ny aina tao anatin'ny aizina ny mponina teto Ankazobe Alasora. Voatery mamoaka vola paosy hafa ankoatra ny vidin-jiro isam-bola ny ireo mpivelona amin'ny asa tanana mampiasa herinaratra. Ny tokantrano sasany mividy labozy anaran'ny mpianatra. Araka ny fitantaran'ireo mponina nisy nangalatra ny taripy mitondra herinaratra ny orinasa jirama nataony dingana rehetra ahafahana mamerina ny jiro saingy tsy nahitam-bokany. Zay moa zany ety amin'ity faritra ity mampalahelo satria tapaka jirona ety amin'le volet de câble nefa ny efa nanao déclaration zay tany amin'ny jirama nakany amin'ny fokotany efa visé gendarme dia efa naterina tany amin'ny maintenance
fa mandrakiteny androany tsy hita mihitsy izay marina amin'ilay izy dia sahirana be zay zany amin'ny asa rehetra izay ataonay nefa be dia be ny zavatra tokony ataony indrindrandrindra fa nareo ry zareo amin'ny jirama mba hampio zahay vonjeo zahay fa tena maizina ny tanàna anay mijaly zahay tena ny asa zany zao mitsoka tanteraka satria raha malala fa manakaiky ny fety zao ny olona rehetra mila ny zavany hoe mba ho vita daholo sy ny ohatr' zany nefa ny jironay tapaka tsy afa manoatra zahay mampiasa groupe nefa zahay ny groupe mandeha solika dia zay mba vita an'ilay groupe kely anananay no ataony hoe dia lasa misy impact be amin'ilay asanay zany l izy ny tena marina nefa be da be ny asa manaray ilaina n'le herinaratra moa zany dia ny tena hitahitanay zany namerana azy malaky ny alona ny kabla indrindraindrindra tena miato avokoa zao ny asa rehetra atahorana ihany koa na tsy fandriam-pahalemana ary ny ankizy mianatra manao anatin'ny examen zao ny ankizy dia labsi atahoranao may na ny ankizy mitsongorongoloka mbola tapana raha atahoranao may amin'ny labsi nefa vidina isanandro vaovao ny fanabeazana dia velotarainana manoloana ny tsindry sy ny jado natao natale tsekoly iray ao amin'ny EPP Ambatokaranana eny ampasapito eny androany ireo ray aman-drenin'ny mpianatra na mpiantso-panao gazety izy ireo na ny ony zany fitarainana izany fa na dia tianinjava-ndre mahefa rindratsara ny Mathieu Prince tsarary ny tsony hoy ireo ray aman-drenin'ny mpianatra ny fanararotapahefana ataon'ny taletsekoly atao amin'ity sekolim-panjakana iray etsy ampasapito ity raha mifanazavana izy ireo dia tsy afaka miditra ny sekoly ireo mpianatra raha tsy mahefa ny sara-pidirana 3 alina ariary ny ray aman-dreny voalaza ihany koa fa misy ny fanodikodinana ny kantina scolaire ataon'ireo tompona andraikitra ao amin'ity sekoly ity ka novan'ireto ray aman-dreny reto antsoavo amin'ny tompona andraikitra tsy takatsy ilay olona le droit 3 alina isaky ny ankizy nefa ny président teny fa hoe tsy misy aloha na ny ariary nefa dia forcena le ray aman-dreny mpianatra andohan'le 3 alina mampalahelo tompo raha tsy maloha zany dia mba tsy mianatra le ankizy zay didy jadona ny ao hoe mivoaka zay tsy maloha kantinina anankizy zany avoaka an'le mpampianatra sy ny tale ao tsatsanisy vavolombelona nahita tamin'ny valo sasany alina nalain'ny tomobile avy eo le vary dia mifompona an'le olona nahita hono izy oka mifokona ki fa tsy mandoto droit ianao iza ny anaranao olona telo le olona hitany iza ny anaranareo telo reo raisina dia tsy mandoto droit nareo tsy ampandoavina nininona mihitsy ny zanakareo fa mifona aza atao enin'ny olona le izy zanakay tompoko izao telo any tsy ninana kantine satria misy mamoaka le izy mitaraina le zaza hoe nona ankoatra izay milaza ho akaiky ny manam-pahefana ny talensekoly ao amin'ity sekolim-panjakana ity ka iarany tsindry sy ny raha matahoratra any reto ray aman-dreny reto rehefa mitaka ny zony tahaka izao dia rehefa mba ohatra ianao miteny zany dia hoe mpikaramanady na alefa amin'izay le eo amin'le resaka droit dia ny teny zareo 3 alina no alohanareo ray aman-dreny tsisy adihevitra point tsisy miteny tsony misy tongavana eo mivavahady hoe polisy no nataoko mantsy anareo izay zany aloha ny tenen'le madame Tale fa tsy mivory ny tompoko izay fa raha ohatra zany hoe sendra misy fahasairanana na ohatra n'izany dia mandoa 10,000 ariary zay zany ny dina napetrano anay tsy mahazo mandeha fasolotena zany fa tsy maintsy hainao mandeha zao ny tenin'ny Tale zay manakitabanao anatin'ny biravako miteniteny resaka le vola ho alosiny resaka kantina polisy no atsoko fa ny vadiko dia commissaire avy any andafy zay zany tompoko le commissaire avy any andafy entina patahorana an'ireto olona majinika kely mampalahelo reto tsy ekenay tompoko nezaka nanantona ny taletsekoly izay voatonontonona moa izahay saingy tsy tratra tao an-toerana ny tenany fa eo amin'ny tontolon'ny fifamovozana kosa indray dia mitodika any amin'ireo kodiaran-droa indray ny mason'ny malagasy amin'izao fotoana izao satria dia hofezina fitsipika vaovao ireo mpitondra moto nanomboka omaly ny avy eo amin'ny tompona andraikitra eo amin'ny arolozan'ny fifamovozana no nandray izany fepetra izany ka dia betsaka ny faneho-kevitra nataon'ireo mpankafy kodiaran-droa araka ty fanadiadiana nataonay ity eo amin'ny sarin'ny Andry Rakoto Malala nanomboka omaly dia noenjany ny sampandraran'ny arolozan'ny fifamovozana ny fepetra ho an'ireo mpitondra moto mila manaraka ny fenitra na ny aroloha na ny akanjo na ny kiraro raha tsy te ho voasazy voarara manomboka izao no mitondra zaza amin'ny moto voarara ihany koa no mitondra entana manao ahoana hoy ireo mpisehatra amin'ny taranja moto manoloana ity fepetra vaovao ity mikasika an'ilay kojakoja zany ny budget ilaina amin'io zany raha ohatra ka hoe tena le resaka authentique ny ilaina tena mafimafy any mety lafo noho ny vidina moto izy io zany raha tsy teny afa-tsy kasika fotsiny moa zany zao hoe kasika zany zao dia manodidididina raha ohatra zany hoe tena homologué ny kasika ilaina manodidididina amin'ny 1 million d'ariary eo mora indrindra ary tonga hatramin'ny 4 million d'ariary ny lafo indrindra amin'izy ireny fa tokony hamafisina aloha zany ohatrany hoe
rétroviseur clignotant zany tokony ampanarahana aloha manao kasika daholo ve ny olona tsy tokony mbola eto tsika aloha tokony ampiarana an'le izy fa tokony hoe eo amin'ny fikazahana no atomboka ny zavatra rehetrarehetra atao zany dia tazanantsika kely le olona zany fa raha ho atsika zany mbola sarotra ho atsika na dia mividina solika fotsiny ary loatra dia efa mampitaitaina ny rehetrarehetra moa fa tsy ho amin'ny mpitaingina moto ihany tsara be le fanetanana ataon'ny fanjakana momba an'le hoe manao aroloha intégral ny équipement rehetrarehetra na mitondra moto izy zany na mitondra bisikileta na mitondra automobile dia être responsable aloha izay ny zavatra tokony ampianarina sy lahara-pahamehana fa tsy maintsy forcena hoe tsy maintsy tonga dia tia tsy maintsy kasika anaova tia zany kasika tena hoe manaraka ny norme zany dia lafo raha mividy moto tsika dia mety hoe mividina moto anankiray 2,500,000 joke seconde ny kasika anankiray nge efa mitovy amin'izay tsika nefa no fiainana ny manery atsika hividy an'le moto dia ny tokony zany aloha hoe ampianarantsika hoe inona zany ny zavatra tokony ataontsika ho fiarovana ny aintsika sy ho fiarovana ny manodidina antsika fanjakana rehefa miteny fanjakana dia manaiky ny vahoaka fa movy ny zavatra etaetanay vahoaka mba tena manaiky koa ny fanjakana manatanteraka an'le izy mba le offre sy demande zany mila mifamaly dia mandeha ho azy daholo angamba ny zavatra rehetra tsy mety kinany an-dafy aka tsy misy an'izany raha ny hevitro tokony le permis ny amafisana dia olona manana permis no mitondra moto amin'izay manara-dalàna daholo fotsiny amin'ny resaka circulation fa mavesatra zany fitaovana zany mavesatra amin'ny fahefa-mividy satria raha zavatra tena arifenitra gant cuir blouson cuir casque intégral lafo dia lafo mividina zany rehetrarehetra zany ny olona manao compétition eny tena mila an'le protection ambony be reny efa ohatrany hoe anao cross anao circuit fa tsy ny olona hoe anao course kely ty amin'ny manodidina ty anao 1 kilometatra 2 kilometatra manana ny lanjany eo amin'ny lafiny mahaolona sy ny hoavin'ny firenena ny fivelarana eo amin'ny zaza nisy androany ny atrikasa no tanterahindreo mpiasa sy mpiara-miombinantoka misehatra eo amin'ny fanatanterahana izany teny alarobitenina na tanterahana izay mialy rary nombana sy tahiry ny aina no nanao ny angom-baovao mitony hetsika fampiroboroboana fen'ny zaza izay efa fanaony ireo mpiara-miombinantoka maro avy eto toerana sy avy any ivelany zaza vao mitsaika ka hatramin'ny 9 taona no isitraka izany tanjonao anatin'ity hetsika ity ny ananany zaza iray ho avy mamiratra eo amin'ny lafin'ny fampianarana sy ny lafin'ny fahasalamana izay mitondra any amin'ny fitomboana ara-tsaina eo amin'ile zaza no hitarafana fa mivelatra tanteraka izy maro ny fikarohana efa nataony manampahaizany mikasika ity fivelarana feno eo amin'ny zaza ity araka ny fikarohana nataony MICS ny taona 2024 izao dia 520 ny zaza eto Madagasikara izay nahitana ankizy hatramin'ny 7 taona no nisitraka izay fampiroboroboana feno izay mamolavola itsika amin'izao fotoana izao dia antsoina hoe paikady ho amin'ny fampivelarana feno zaza stratégie nationale de développement de la petite enfance dia efa maro zany no mikatrika ao anatin'izay molavolana an'izay dia lalana makany zao atao zao mba hitovy izy ateo ny fahadesen-dahatra amin'izay ka tena hamokatra tsara ny hetsika rehetra atao tetikasa rehetra atao momba ny hoe izay ampiarana an'izay stratégie zay ho tanterahana zay ao anatin'izao hoe fampivelarana feno zaza zao dia reo efa ny traikefa efa ny ainan'ny olona zany raha ny voalaza zany dia ny ainan'le ankizy nandritra ny izy mbola tary amin'le hoe petite enfance dia manamarika azy atrany amin'ny fahalebiazana amin'ny fiainany manontolo raha tsara ny ainany dia ho tsara izy amin'ny fiainany ary tafavoaka izy ary anisany anteheran'ny firenena fa raha ratsy ny zavatra ny ainany tany dia sarotra be ny hanitsy an'izay ary misy tsy voahitsy mihitsy ary raha voahitsy dia tena lafo be ny entina nitsinana azy ka anisan'izany daholo no tokony voizina amin'izao mba samby ny olona rehetra sy ny mpanapa-kevitra sy ny mpikatroka ny fiarovana ny ankizy mba samby ho resy lahatra amin'izany
izy izany mifanome tanana sy miara-miombona antoka amin'ireo ministera maro amin'ny fanatanterahana ity fampiroboroboana fen'ny zaza ity moa ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS, manana iraisam-pirenena mianankizy na ny UNICEF. Fa eo amin'ny vaovao misongadina any ivelany kosa indray tena ongan'ny mpikambana eo anivon'ny parlemanta ao RDC tsy ho filohan'ny anteny miaram-pirenena intsony Janine Mabunda sy ireo mpikambana dimy hafa mandrafitra ny birao maharitra any antoerana fanadihadiany Ravo Razafy Mahenina. Iray andro tontolo ny faharetany adevitra teo anivon'ny anteny miaram-pirenena. Nisy ireo solombavam-bahoaka nanolotra sosikevitra ny tokony sy ny fifidianana meloa amin'ny fanesorana na tsy ny lehiben'izy ireo tsy ho filohan'ny anteny miaram-pirenena intsony. Amin'ireo deputé 320 isa, ny 220 tamin'ireo ny fitony alany lehibe ny parlemanta ka ny 200 hafa nanoana azy. Ny voaka ny vokatra tsy mitana toerana mafilohan'ny anteny miaram-pirenena Congolais azy intsony i Janine Mabunda. Ny vadika ihany koa ny antoko manana ny maro anisa. Nanomboka ny raraka tsy kelikely ny mpikambana ao anatin'ny antokony Joseph Kabila. Tany ivelan-trano fivorian'ireo solombavam-bahoaka kosa, polisy anjatony sy miaramila no voatery ambina ny voaka marobe ny tangorona tao ivelany. Naneho ny hafaliany ireo pomban'ny Tshisekedi, ny fanjakan'ny Kabila izay lazainy ankamaroan'ny vahoakan'ny RDC fa feno kolikoly, fandrahonana, fanitsakitsahana ny zon'olombelona sy ny maro hafa. Faraka nefa fantatra moa dia ny tanterahana androany ny fifidianana olona teto Madagasikara na dia maro azy ireo tsy mankasitraka ny anaovana izany tahaka ny mazatra dia nisy ny fidinana ifotony nataony teo anivon'ny voamiaramalo tena amin'sahana ny fifidianana ny seni tany amin'ireo birao fandatsaham-bato maro samihafa imiala rary nombana sy tahirin'ny aina no nanaraka akaiky izay vaovao zay. Natao ihany fifidianana olona androany fa 20 ny volana Desambra. Nisokatra tamin'ny Endora Maraina ny birao fandatsaham-bato tany amin'ireo toerana nanaovan'ny seni fidinana ifotony. Ny isa 950 ireo mpifidy vaventy ho an'Antananarivo renivohitra ary tena nisana no nanatanterahana ny fandatsaham-bato. 270 kosa ny mpifidy vaventy tao amin'ny distrika Ambohidratrimo. Raha manerana ny faritra Nalamanga dia 824 ny isa ny mpifidy vaventy. Tsy ao anatin'ny io ny avy amin'ny antoko-panohitra izay sady tsy nandolotra olona no tsy nandray anjara tamin'ity fifidianana ity no ity farany tsy manara-dalàna. 45% zany 570 zao nefa tonga ao amintsika amin'ny teny zao dia araka ny voalaza teo moa zany fa raha ohatra moa zany 950 ilay Antananarivo renivohitra dia raha ohatra moa zany feno tanteraka izay 950 zay dia azo isaina avy hatrany ny voka-pifidianana fa raha ohatra na iray ary mbola tsy tonga amin'izay 950 zay dia amin'ny 10 vao azo faranana ny voka-pifidianana. Mpifidy efa tonga misy 750 sur 172. Mpifidy anankiray no tsy nitovy ny anaran'ny ray aman-dreny lavabe ny anarany nefa ny tato anaty anina foana. Izao arivo izao dia efa isy ny famoahana ny vokatra vonjimaika ary raha ampitsy maraina dia efa fantatra ny mety ho endriky ny valim-pifidianana manerana ny Madagasikara. Aingana dia aingana ny famoahana io vokatra vonjimaika io raha oharina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ben'ny tanàna. Zay moa zany ny seni ane tsy mamoaka attribution des sièges fa ny anay zany le vato zay azo ny tsirairay avy zany manerana ny bureau de vote manerana ny Madagasikara c'est compilé au niveau provincial zany zay no avoakatsika zany dia tsika rehetra zany rehefa avy eo no maminavina hoe tatakany ahoana ny fomba fipetraka le attribution des sièges satria zay moa anjaran'ny haute cour constitutionnelle manao an'izay zavatra. Tsara ny mampatsiahy fa nisy olana avokoa ny fifidianana no karakarain'ny seni na tamin'ny fifidianana kominaly izany na tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Tany am-boalohany dia efa maro ny fanakianana nataon'ireo mpanao politika sy mpahay lalàna ary olon-tsotra mikasika ity fifidianana olona ity no izy tsy manara-dalàna no sady fandaniam-bola mpanjakana nefa mbola niazakazahany mpitondra ihany ny fanatanterahana azy androany. Mifampitohy amin'izay tany amin'ny faritra Vakinakaratra iny dia tsy nilamaraka ny tokony izy ihany koa ny fifidianana olona atao Antsirabe tao raha ny nambaran'ireo mpifidy vaventy sasantsasany tany an-toerana nisy ny tsindrina atao azy ireo ary nisy ihany koa ireo olana ara-teknika avy amin'ny tompona andraikitra fanadihadiana vetrany. Zay ny lalao ratsy lalao maloto ny ekipa ny fitondrana ankehitriny iny
tamin'iny fividianana lolona antotsaina ndraiky amby 10 Desambra 2024 teo iny seho lany mantsy ny fanambazana ny fividianana ny safidy mpifidy vavainty ary tamin'ny endriny maro samihafa mihitsy no anisehon'izany raha taty vakinakaratra ty isany zany ny famondronana sy fanasana atodoro be ny tanàna sy mpanolotsainy tanàna nanomboka tamin'ny alakamisy ariva teo ka voakasika izay ny mpifidy avy amin'ny district Anantsirabe faharoa izay navondrona tato amin'ity toerana ity sy ny atao amin'ny district amin'ny Betafo tato amin'ity toerana ity kosa no namondronana azy ireo akoatran'ny resabola no zaraina raha nisy de nisy ihany koa ny fampifalifaliana ireo be ny tanàna ireo izay efa endrika tsindry akolaka avokoa izany rehetra izany tsy ny be ny tanàna na ny mpanolotsainy tanàna rehetra nefa ireo navondrona ireo fa izay nanaiky aradia amin'izay ambara ho zanaka trano mpitondra ankehitriny ka nanaiky fidy ny kandida mpanjakana tahaka izao moa ny fijorona vavolombelona azonay tamin'ny mpanolotsaina iray ny safidiny tsy iseho sy tonona anarany de mitoby aty Andranomafana zay zao aty amin'ny toerana anankiray aty de atoby aty daholo zany zahay ankehitriny ary ditongotra no nandehanana hatrany any faritra atsimo any Bemasy Andremesomo reto namako reto miaraka amin'ny ekipa IRD moa zahay de fa nisy zavatra ny fanarahanay tsy hoe zavatra moa zany fa hoe vola nisy roe tsy isan'olona zany mba ny fanarahana de ny 5 alina nefa nataony zareo avansa fa ny 5 alina saretsy zany rehefa vita ny fifidianana vita ny latsabato vita ny fanisana de zay vao raisinay le vola ho an'ny andron'ny fifidianana kosa de nahagaga fa ataona andeha isaky ny commune ny fifidianana ka angabe ny tanàna no mitarika ny mpanolotsainy tanàna ao amin'ny any ary nampanano sasany ny amin'ny mety ny sy mipaikaratsin-dray io ka ijerena ireo olona ny fidy ny kandida mpanjakana na tsy miaingy amin'ny laharany bileta tokana ka misesy tsara sy hita tsara hoe laharana bileta tokana fa firy no ny fidy anizana tsy ny fidy anizana ny fidy kandida ray be no menomenona na tonga ny influenceur eto vakinakaratra na nitondra fanazavana rehefa nanontaniana izy mikasika an'io ary na tsy nilaza mivantana nisy zavatra niseho manamafy ihany fa nisy zavatra ity fanazavana manaraka ity fambahoaka reny mba tsy anao zay zavatra mety hoe mety mikiafana-pona na dia manao mofo manimba n'lay filaminana ny fifidianana fa nisy zavatra nitranga tsisy mitranga fa manoloana ny resaka inina ahely mikasika ity fifidianana ity dia nampiantso mpanao gazety ihany koa androany ireo mpanolotsaina ny tanàn'Antananarivo avy amin'ny anarany antokotiko Madagasikara izay nitanterahana teny Ankasina 17 hektara teny Germaine Menjanahary sy Manorandre Malala no mitondra ny andindiny izay na dia efa maro aza ny antoko politika manakiana ny fanatanterahana ny fifidianana loholona dia tsy nemitra tamin'ny fanapahan-kevitra amboletra izay nataony ny fitondrana tsy nandrosaka kandida ny antoko-panohitra mazava ho azy fa ny samy mpanohana ny fitondrana no miazakazaka hoeny amin'ny lapana nosy kely amin'izao fotoana naparitaka mafy tao anatin'ny tambajotra serasera fa mandray anjara amin'ny fifidianana an'io ihany koa ny mpanolotsaina timy mba ilazana amin'ny vahoaka fa tsy ireo samy ekipa ny fitondrana irery andry no manatanteraka izao fifidianana izao amatoko lehibe an'ny tim dia manana ny fitsipika amin'ny fe azy zany tim izany ka ifitsipika amin'ny feny tim io dia manaraka n'izany atsakany sy andavany izay satria nivoaka avao anatin'izany atoko zany no nahalany anay ho mpanolotsaina ny tanàna androany zany dia everinay fa famezam-boninahitra n'izany atoko zany dia indreto zahay manatanteraka n'ilay journée bloqué indreto zahay confinement androany mba sy tenenana hoe nisy tim manakatsana nisy tim manakary fa ny tim tompoka dia iray tsy mivaky ny tim dia miraisaina ary ny tim dia manaja tsakany sy andavany zay toromarika omen'ny Flora Valomanana sy ny bureau politique amin'ny fanatanterahana ny asa rehetra zay iantsoroany zany toko zany eto amin'ny tany sy ny firenena taky ny mahazatra moa rehefa fotoana ny fifidianana tahaka izao dia misy foana ny fidinana ifotony izay ataony eo anivony genie fietsika izay midika ho fietsaram-belatsia amin'ny vahoaka malagasy any satria ny raha doublon tamin'ny fifidianana izay natao teto tsy hita izay toyiny sy ny vahaolana napetraka ity voamiray ity ny mpanolotsaina sy ny be ny tanàna amina komina misa 420
mbola tsy voafidy hatramin'izao. Saritsarina fifidianana ihany arak'izany ity natao androany ity, fa efa mazava ny kajy ny mpitondra fanjakana sy ny seni. Sarotra ihany koa ny ieverana ny fifidianana adio. Fanatsikaritra tsy fahatomombanana maro isan-karazany ihany koa ny teo anivon'ny safidy na ny safidy ny demokrasia ivitoerana ifarambonana ao anatin'ny sampanana rahamaso ny fifidianana. I Njavandremahefa sy Mathieu Princy no nanao fanadihadiana teny Ambatonakanga. Amin'ny ankapobeny dia nizotra-pilaminana ny andron'ny fifidianana loholona no tanterahany androany ho ny avy eo anivon'ny sampana iray mpanara-maso ny fifidianana na ny safidy. Tao anatin'ny birao fandajahambato misy avala amin'ny valopolo amin'ireo distrika 710 iran'ny Madagasikara nanaovan'izy ireo fanaraha-maso. Na dia teo aza nefa izany dia misy hatrany ny tsy fahatomombanana araka ny tatitra navoakan'ny safidy. Nisy ny fizarana zavatra na vola tamin'ireo mpifidy vaventy. Sahala amin'izay koa nisy ireo ny karakara fitaterana ho an'ireo mpifidy vaventy. Mbola nisy ihany koa ireo nanao karazana hoe mise au vert ho an'ireo mpifidy vaventy mialohan'ny fifidianana. Azo lazaina nahitana an'ireo tranga ireo daholo ny faritany enina teto Madagasikara zany. Raha tsy ahivina dia efatra amin'ny fampelezan-kevitra no nisy ny endrika sy fanaran-dalàna maro nataon'ireo olon'ny fitondrana mba hamporisihan'ireo mpifidy vavety handray anjara amin'ny fifidianana io. Fifidianana izay tsy nandraisan'ny rehetra anjara akory, saingy manao ny fomba rehetra hatrany ireo olon'ny fitondrana entina andaniana ireo kandidainy na dia efa anatin'ny androm-pifidianana aza. Ny vokandroany didy momba ny raharaha ampifanolana ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra sy Clémence Raharnirina izay mpanolontsaina ny tanàna ihany. Nambarany ity mpanolontsaina ity moa androany teny Akazomangateny fa mitombona ny heverin'izy ireo hatramin'izay fa misy kajikajy tian'ny mpitory atao tao anatin'izany raharaha izany. Andrakoto malala ny nakany sary. Nomeny ny fitsarana rary ny ben'ny tanàna Nainandritsitoaina tamin'ny fitoriana nataony tamin'ny mpanolontsaina munisipal lany tamin'ny IRK Clémence Raharnirina. Ity farany izay nampangain'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo ho nanala baraka azy sy nanaparitaka vaovao tsy marina. Ray tapitrisa ariary sazy miantona sy endrika ariary na ray ariary symbolique no sazy azon'ny Clémence Raharnirina. Tsy mitombona ny fitoriana na nisy ara ny didina voakan'ny fitsarana moa iny amin'ny fitsarana anazy dia izay zany hitany fa hoe tokony avoaka dia izay navoakany fa za dia manamafy fa tsy mitombona ny fanenjehana ahy. Voalohany sady tsy misy idirana ilay izy amin'ny raharaha mampanolontsaina raha izay satria aza dino fa io itoriana io dia ampifandraisiny amin'ny resaka fanesorana ahy ho mpanolontsaina ny tanàna nefa n'le raharaha anenjehany ahy dia tsy misy ifandraisany mihitsy amin'ny resaka mpanolontsaina. Raisina atendro ny zavatra nyteneniko teo amin'ilay fahita lavitra ary faefatra dia ataontsika hoe fanendrikendrehana satria lazaina fa nyteny an'izao sy taria zaroa tamina fivorian'ny taxi izay mikato trano dia maharaka ny efa namafisiko teo amin'ny fitsarana moa dia hoe tsy nanambaran'izany ary mbola nametraka ny fanontaniana ihany koa ny amin'ny hoe ahoana moa no ahafahany mandefa olona manatrika ny fivoriana iny mikato trano. Dia amafisiko zany fa tsy mitombona ny fanenjehanay zany indrindra no antony ampiakarako ny raharaha. Any amin'ny tsy lahara-pamehan'ny Mponinarivo no mamaika ny ben'ny tanàna fa dia ny manenjika ny olona tsy mitovy hevitra aminy. Ny fako zao tsy afaka eto Antananarivo renivohitra izy ny tompon'antoka tsy Clémence Raharnirina tokony tompon'antoka amin'izany. Aoka tsapatena izy tompon'antoka amin'izany. Ny lalana zao amin'izao fotoana izao vao amboarina nefa nampanantenaina fa ao anatin'ny confinement no amboarina ny lalana tsy Clémence Raharnirina tompon'antoka amin'izany misy tompon'antoka izany dia ben'ny tanàna. Ben'ny tanàna variana mitory any Clémence Raharnirina manenjika any Clémence Raharnirina hatrany amin'ny fivorian'ny taxi normal tsy misy asa vita eto Antananarivo. Izay ny zavatra misy. Ka ny ambarako zany androany dia hoe za tsy miemotra fa vonona hatramin'ny farany iady hatramin'ny farany hitazona ny toerana mampanolontsaina satria ny antony be dia be ireo nahita tombontsoa amin'ny fijoroako amin'ny mampanolontsaina ny tanàna be dia be ireo mbola hahita tombontsoany amin'ny fijoroako ihany koa ao anatin'izany ka tsy alaala foana satria olom-bofidy ihany koa ny tenako. Nanamafy moa ity mpanolontsaina ny tanàna sady filohan'ny fikambanan'ny taxi ity fa tsy ho voatampim-bava amin'ny filazana ny marina ny tenany ary mbola vonona hijoro amin'ny heviny ho tombotsoan'ny mponiny Antananarivo. Iverina Antsirabe isika nisy ny fikasandreo mpanolontsaina ny tanàna ao amin'ny commune Antsirabe voalohany anongana ny filohan'ny mpanolontsaina nambaran'izy ireo tao anatin'izany angom-baovao izany moa fa misy ny disadisa sy ny tsy filaminana ao anatin'ireo mpanolontsaina ireo fanadidina nataon'ny MBS ao Antsirabe. Tsy manao ny asa fa niaraka ny tokony ho izy ny filohan'ny mpanolontsaina ao Antsirabe voalohany
izay avy amin'ny tokony IRD mampametra-panontaniana ny asa tena ataony ireo mpanolontsaina hafa asa mora nefa no miandry azy ireo saingy tsy misy vokany hatramin'izao zay mahita hoe any amin'ny sehatra hafa ny tsy vonona ny androso mihitsy satria raha ny efitsy ny zavatra rehetra posaky ny conseil municipal tena zavatra développement sy technicien betsaka ao fa saingy tsy mipasy fa ohatra ny resaky ny mona sy ny marenina ny eo amin'ity commune Tsirabe ambonivohitra ity fa ny zavatra rehetra zay aroson'ny conseil municipal dia tsisy tanteraka ary tsy suivi ary voresaka zany tao anatin'io lay dinika zay natonga ny fara tamin'io vote secret io ka ny zavatra zay tiana ho tenena sy mafisiny amintsika ary ny vahoaka eto Tsirabe dia zao hoe manana fikendrena hafa ity conseil municipal tamin'ity andihana anankiray ity satria tsy mandeha ohatsony loko politique fa tena approche technique any hoe izaby manana objectif ampandroso amin'ity tanàna ity satria raha mijerinareo tokony tsy possible zany hoe 13 majorité ngeny ny fitondrana ao anatin'ny conseil municipal fa matoa nanaiky an'io dia mahatsapa hoe blocage olo rehefa mpandrosoana mihitsy le fomba fiasan'le parc zay natonga an'le olona hoe tsy mety io parc io fa mila zavatra afitsika ny tena marina tao anatina samihafa voany lanina mihitsy samihafa satria ordinaire décision de misy le samihafa tokony resahana dia tao anatin'le samihafa zany naroso hoe misy ladinika anankiray mahakasika ny fiasan'ny pitarika na ny birao dia nandeha teo ny dinidinika dia nivoaka tao anatin'izay dinidinika izay hoe ahoana ihany ty fomba fiasanareo ity ahoana ihany ty zavatra mitrampo ity dia tao anatin'izay no mivoaka hoe andao hoantamina ary ny hevitry ny tsirairay hoe tena araky le ilaina ve zao zavatra ataon'ny pitarika zao sa tsy araky nyzay dia rehefa nandeha ny vote dia betsaka mandany zany 12 miteny hoe tsy araky le antenaina lay zavatra misy dikan'izay mitony fanatsarana ireo fotodrafitrasa ao amin'ny commune Ambotrimanjaka ao amin'izao fotoana izao ny tetezana indray kitriny no asiana commune fanamboarana tetezana mbo zay mampitoy eo amin'ny ranony ikopa iny indrindra izay nanao ny tafa ho an'ny mpanao gazety izy ireo natria ny Manorandre Malala sy Germain no menjanary ny taona 2019 no nanamboarana ity tetezana miazo ny tanàna n'Ambotrimanjaka ity talohan'io taona io dia teto ambany teto no niampitany ireo mponina raha ny fanazavana izany hoe talohan'ny fanjanahantany amin'izao fotoana izao anefa misy fahasimbany ity tetezana izay mirefy 412 metatra ity dia ny mbola kely ny fahavoazana dia nandray ny andraiky ny eo anivon'ny commune Ambotrimanjaka dia manomboka rapitso zany amin'ny fitora maraina ny fanapahana ny lalana eo amin'ny tetezana zany ambara-patonga amin'ny alahady fa 17 volana desambra amin'ny 3 na amin'ny 2 na amin'ny 3 ora arivo arakaraky ny fahavitan'ny lalana sy fametrahana alay Pombelea ahafahana mandeha sy mampitoya ny fifamoivoizana commune zany miamboka zato isanjato ny amin'ny lany na ny sy mampiasaina eo na ny vadikely na ny fasika na ny fera dia ny teknisiana ihany moa zany manampahaizana manokana mamaritra hoe zao ny fasika ampiasaina zao ny fera ampiasaina zao ny sima ampiasaina zao ny lany rehetra amin'ny tetezana io zany ambara ho reta amin'ny rendandra fa commune Ambotrimanjaka ny miantoka azy zato isanjato ahatra 2 andro ny fahatapana ny fampiasana ity tetezana ity manomboka rampitso sabotsy izany ary itoy ny alahady tolakandro misy éclatement zany eo amin'ny éclatement zany fanitsy amin'ny pile natsotsika hoe izy zany no mitondra le charge eo ampovoany zany le tongony le tetezana zany misy éclatement zany eo fa ny poutre tsy misy olana zany na ny risque zany tsy misy tsisy atahorantsika zany hoe mety rosaka ny tetezana ny fanamboarana tokony atao zany dia le tablier le eo ambony zany no amboaritsika le tablier zany hoe mbola ho démolisena mihitsy zany le bouton eo dia voavirina vaovao mihitsy ny ferraillage rehetrarehetra ao anatiny dia hosodena dia hokolena ny bouton ny teknisiana no iantohan'ny ministera ny asa vaventy fa ny fitaovana sy ny karaman'ireo mpiasa rehetra izay mamita ny asa fanatsarana kosa dia iantohan'ny commune Ambotrimanjaka madiodio avokoa natsona ny président coopérative zany amin'ny fandaminana dia tsy maintsy misy zany ny hoe ny bus zany aty ampitany tetezana sy ary anaty tanàna zay tatitra ny olona avy any amin'ny faritra misy azy avy anaty reta tetezana indray zany no alaina vaterina ho any Antananarivo efa vita ny fandaminana ny amin'izay
fa kosa ny fifamovizana ho an'ny bisikileta sy moto moa zany dia omena lalana ihany izy anamboarana lalana izy ahafahany vezivezy mba tsy dia ampisy loatra ny tsy ahafahan'ny olona metsiketsika zany amin'ny io sabotsy sy alahady io zany fa napetraka amin'ireo tompona ndraikitra amin'ny resaka fandriam-pahalemana moa zany ao polisy communal ao koa ny gendarmerie nationale moa zany miaraka aminay ary akorinan'izay koa ny carte mobile sy ny fokon'olona zany tompona ndraikitra ny amin'izany satria fananam-bahoaka zany niarahana amin'ny fiarakareta samy tompona ndraikitsika rehetra amin'ny resaka fandriam-pahalemana na ho amin'ny alina na ho amin'ny atandro amin'ny fakarakarana izany asa izay voatanterantsika izany. Miantoka ny fiainan'ny mponina Ambotromanjaka sy ny commune manodidina azy ity tetezana ity. Ambotromanjaka izay fantatra amin'ny sehatra famokarana briky, raha eo ihany koa ny famokarana vary gasy amin'ny alalan'ny lemaki be tsy mitatatra. Voaresaka tao anatin'ny fandarana manokana ny alarobia teo ny mikasika ny teti-bolam-panjakana taona 2024 tsy mazava ny fitsinjarana ny volam-panjakana ary tsy mifanaraka amin'ny tena filan'ny vahoaka ihany koa ny ampiasan'ny fanjakana ny vola. Fanadidiny Ravrazafy Mahenina rindratsara ny Mathieu Princy. Fanarenana ny toe-karem-pirenena ny mamaiky amin'izao fijerena izay tokony hanamavanana ny vahoaka amin'ny fitatiavana andavanandro ary ny ampidinana ny vidinentana atsiaraka izay anefa no ataon'ny fanjakana. Dia izay tiany atao zany dia te hanao tomobile dia tomobile natao, te hanao car dia hanao terrain de foot dia iny no atao, dia te hanatanteraka ny IEM io moa tsika tsy amin'ny samy hitan'izay zavatra ho atao eo fa le filazana le hoe tsika amin'izao fotoana zao ny taux de croissance atsika moins 3,8%. Dia lazaina fa ampiakarina 4,5% amin'ny herintaona. Dia hoe iny nge formule mathématique mba nianatra matematika sy nanao matematika ny tena tamin'ny fotoanandro fa tena ho za hoe tena maninona atao an'izao le vahoaka malagasy, maninona mbe prizena, maninona atao tsinitsinina, maninona atao ambany maninona ny malagasy. Tena tsy mendrika an'le malagasy tsony zany zavatra ataonareo zany, tsy mendrika le izy le langy ataonareo tsy maninona tazomanareo fa mpanantenana pokatina atao tamin'ireny fotoana nanaovana fampelezakevitra reny tazomanareo fa aza atao ohatr'izany tsony le malagasy fa efa any tenda mihitsy ny aina amin'izao fotoana zao mbola atao tsinitsinina ohatr'izany. Ny kapoakambary zao no efa 900 700 efa misy miakatra 700 ny kapoakambary dia terenao indray izy amin'izao fotoana zao hoe tsy maintsy atao 500 sy 500 ariary satria miazo mitsiketsika daholo satria ho avy indray ny remaniement amin'ny farafaran'ny volana début na fendohan'ny taona io zany mananao foana zany ridicule. Tsy mazava ny fitsinjarana ny volam-panjakana toy ny fanampina ny sehatra tsy manara-dalàna izay tsy voaresaka. Anjatony miliara maro mihitsy ao ny filohan'ny voameran'ny fitantanam-bola isan'ny nametraka an'izany fanontaniana zany hoe fa maninona kay ny vola ministera hafa no tazominareo ao amin'ny ministera fitantanam-bola. Ohatra zao hoe ministera rambahiny dia ao amin'ny ministera fitantanam-bola le vola no mipetraka fa tsy mandeha any amin'ny ministera rambahiny. Nametraka an'izay fanontaniana zay mihitsy ny honorable Andriampiasa Sodody tamin'ireo teknisianina ny ministera ny fitantanam-bola satria lasa avangongo makany amin'ny ministera fitantanam-bola daholo le vola rehetra nefa volany département hafa. Resaka karama fotsiny zay teneko zay manala piasa any amin'ny 700 département 5 nefa mitombo 400 miliara ariary ny fisondrota karama any amin'ireo département 5 reo fiadidina république ny resaka primature ny niveau fitantanam-bola ny au niveau ny ministère fitsarana ny au niveau ny ministère fiarovam-pirenena. Kagy anao zany mijery an'izany hoe misy piasa miala nefa ny karama ho an'ny piasa ao amin'le département anao mitombo. Tsika zay zany le fitsinjarana le vola mihitsy mampametra-panontaniana zay nge tadiavana an'le ady hevitra fa zareo tsy mety ady hevitra ary le sombaboaka an'zareo tsy te halala hoe andao no ady hevitra fa andao ty lanina na mety zany tsy mety andao lanina satria an'zareo. Tapitra ny vaovao tamin'ity zoma 20 Desembre 2024 ity ankasitrahana tompo kilasy tompo vavy ny safidinao tsy misaraka amin'ny MBS aza donoina fa orinan'izao fotoana iarahantsika izao dia ny fandarana resao aloha iarahana amin'ny Gimaxi Maraleseno sy Ndrenjato Vonisao anasananao ampitiavana sy ampanajana izany. Ny tenanay dia mirary soa ny tsara indrindra ihany koa ary mirary farany herinandro finaritra mandrapitafa tompo kilasy tompo vavy. Veloma tompoko.